Fiadanano professeur mialy any tonga totokantraminao indray anio a hitondra ny fampianarana momba ny andro farany. Anio tsika dia resaka ny atao hoe karazam-pamonjena izay hita ao anatin'ny baiboly. Kanefa alohan'ny hanaovana an'izany fampianarana izany a dia andao aloha tsika hitondram-bavaka an'izao fampianarana izao. Raha io misaotra anao indrindra izahay a fa dia mbola nataonao afaka miatrika zava-panahy amin'izao fotoana izao. Izara ny marina, izara ny zavatra tena antsipiriany izay tsy azo adinoina tokoa ao anatin'izany atao hoe fahalalana ny amin'ny fitondrana ny amin'ny famonjena. Io izay rehetra natsoinao hiaino an'izao fandaharana izao a mba tena hisy fanahy velona ary hidirany fahatakarana, omeo azy ny fahafahana hanapatapaka ny ziogany atao hoe fisaronana fa dia hitondra fahazavana tanteraka ao anatin'ny fahalalany ahafahany mitombo izao fotoana izay iarahanay mampianatra amin'izao. Dia mangataka anao hitantana ny fotoana rehetra, aoka ny fanahy masonao no hitantana Jesosy Kristy Tompo, omenanao ny voninahitra. Amen. Zay ary no hela fa iresakitsika ho iaho teny am-piandohana amin'ilay atao hoe karazam-pamonjena. Karazam-pamonjena moa na hoe salut de l'âme zany izay tena antony nandefasany Jehovah Ray an'i Jesosy Kristy Tompo zanany ety an-tany. Tonga aty manko izy mba hamahantsika ao anatin'ny ziogany izany atao hoe malédiction noho ny ota izay vitany razambe antsika Damaseva tao anatin'ny sahedena zany ozona izay tena mifamatotra amintsika taranany kanefa kosa noho ny famindram-pon'Andriamanitra dia naneo mazava izy ny karazana hetsika finoana tokony ho atao, fomba tokony ho ataontsika olombelona raha mihaino ny teniny, raha manaraka ny hafatrany mba hahafahana antsika ao anatin'izany hoe fatotry ny devoly fisalobonana tsy mahatakatra ny famonjena fa dia voasarona tanteraka ary tsy afaka intsony hitombo amin'ny fahatakarany. Ka androany dia tena afaka manao fampianarana aminao zaraintsika anankiroa na ny YouTube ary zaraintsika anankiroa partie 1 aloha dia resahantsika momba ny atao hoe vanim-potoana ny andohan'io baiboly io sy ny karazana famonjena mipropozen'Andriamanitra mandritra n'izany vanim-potoana ny aingana tamin'ny Genesis zany ka nandalitra ny fahateran'i Jesosy Kristy Tompo ka hatramin'ny andro farany izay iainantsika sy ny arivo-taona mifandimby mbola ho avy. Isak'ireny vanim-potoana ireny manko dia misy ny karazam-pamonjena mifandraika amin'ny androny. Fa amin'ny partie 2 kosa sika dia iova anazava amin'ny YouTube indray tsika zany mba ho fitinina ao anatin'ny tableau PowerPoint indray ny resaka fanazavana ambava eto mba hamora kokoa ny fitadidiantsika mpiaino ahafahantsika mikapte azy ary hamora ny fampitantsika azy any amin'ny namana sy ny fianakaviana zany satria azadiny fa izay mba nomena maimaimpona dia tokony izara maimaimpona dia tokony capable mampianatra tsara an'io koa nareo eny amin'ny fotoam-pivavahana izay andraiketanareo ny cellule de prière isan-karazany rehetra eny. Zay moa zany momba ny fanazavana fa andao amin'izay tsika raha hiditra ny aminatin'izany hoe vetikevitra ny safidintsika androany ny karazam-pamonjena hatramin'ny Genesis ka hatramin'ny andro farany na hoe salut de l'âme depuis la Genèse jusqu'à la fin des temps. Ny karazam-pamonjena moa zany dia araka ny efa nampianariko anareo hoe misy ny fiandohana dia misy koa ny fiafarana ao amin'ny baiboly io fa tsy tokony hoe hivavaka fotsiny tsika dia mikipy dia matory dia mangataka dia manompo fa tokony hafantatra hoe aiza ho aiza ke ty vanim-potoana iresahako ty sao dia diso ny définition amin'ny alalan'ny zavatra angatahiko amin'ny tompo satria ny tompo dia sarotiny tokoa ny amin'ny hamahanana ny ondriny araky ny fotoana ny avy. Zany moa dia teneniko vakitsika mihitsy angamba miara-mamaky tsika zany fahasarom-piaron'ny tompo amin'ny hamahanana ny ondriny amin'ny vanim-potoana zany ao Matthieu 4:20 Matthieu toko
faefatra-mboapolo andiny ny fadimy amby efapolo misy an'izao teny zao iza moa ny mpanompo mahatoky sy manatsaina izay notendren'ny tompony ifeny mpanompony mba hanome azy hanina amin'ny fotoana. Io teny io no entiko isarihana ny teninao Jehova ray, Jesosy Kristy tompo no miteny an'io teny io. Jesosy no manontany hoe iza moa ny mpanompo mahatoky, iza ny serviteur fidèle zany sady manatsaina, zany hoe tena marani-tsaina, intelligent, zay notendreny ny tompony, zany hoe notendreny Jesosy Kristy tompo mba hitandrana, ifehy, i-encadrer ny mpanompony rehetrarehetra, i-encadrer ny mpino, zany hoe ianao zay mampianatra, isika zay mampianatra, tsika mitandrina ondry de tokony hanana an'izay intelligence izay zay nitakiany tompo amintsika mba hanome azy ny hanina, zay ny teneniny eto, zany hoe itsika zay manana an'izay fatakarana zay de tena ho tonga saina hanome sakafom-panahy an'ireo ondry zay tezaitsika, mba hanome azy hanina ara-panahy, satria tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay mivoaka amin'ny vavan'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra, bokin'Andriamanitra, ireny de sakafom-panahy fa tsy fahanakanina amin'ny zay tiatsika amahanana azy fotsiny ny ondry, fa raha voatenin'ny tompo eto zany de hoe tokony hanome azy hanina amin'ny fotoanany, zany hoe amin'ny vanim-potoana tena mifanandrify tanteraka amin'ny vanim-potoana iainantsika zao. Tsika zao anatin'ny andro farany de mivanim-potoana mitandrify atsika zany de toriteny hanim-panahy, sakafom-panahy mifanandrify amin'ny andro farany. Zay ny tokony ataontsika zany rehefa mamahana ny ondry tsika amin'izao fotoana zao, zay le fiambelana. Raha tany amin'ny vanim-potoana ho avy indray, ohatra hoe any anatin'ny inona re zany, efa nianatra tsika maly momba ny hoe andron'ny Jehova, le andro fahoriana lehibe, le tribulation, raha any amin'ny vanim-potoana andray de mino fa fantatrao tsara fa hafa mihitsy ny sakafom-panahy tokony hanohanana ny olona, fa tsy mitovy amin'izao vigilance fiambenana alohan'ny havian'ny tompo izao. Ho hitantsika moa zany fampianarana zany fa ny important zany de tsapatsika eto fa hay ve misy sakafo araky ny fotoanany avy, ny sakafom-panahy toriana amin'ny olona, fa tsy hoe rehefa mandray verset fotsiny de manonona eto de mifanandrify amin'ny zavatra takiany tompo, zay tsy maintsy mifanaraka amin'ny toetrandrony tsara ny zavatra toriantsika. Zay angamba no fitarihana fa tongatsika de anomboka, satria efa mba nizarijarina ihany tsika tamin'ny fitantarana, ny fanapatapahana ny toetrandro ao anaty baiboly ao ka efa mba tsy de vaovao loatra aminao zany ny vanim-potoana ho tenenina voalohany. Zao zany ny anaovantsika anazy raha manomboka tsika miteny amin'ny fotoana ny namoronana n'izao tontolo zao, tsika tsy miala amin'le vanim-potoana iainan'ny olombelona, le totaly 7 taona iny zay efa nampianarana antsika teny am-piandohana iny. Ka raha ho vanim-potoana nanaovana ny Adama sy Eva no resahina ka mandra-pahatonga any amin'ny taranany, ny taranaki Adama sy Eva hatrany amin'ny Abraham, de misy karazana famonjena ny fanahy nataon'ny tompo tao. Une fois moa zany diso izy mivady tao amin'le afatra ny tenenin'ny tompo de niditra ny ota, de toy izao zany ny tamin'ny vanim-potoana Adama sy Eva irery no mbola tao amin'ny sahedena, de efa nisy karazana didy napetrak'Andriamanitra mba hamonjena an'izy roa. Tsy inona izay fa didy tokana, tena didy tokana nomen'Andriamanitra an'izy mivady. De raha miaraka mahafantatra tsika amin'ny Genesis de hoe aza misy hinananareo ny azo kasihana le voankazo eo ampovoan'ny saha, io ihany tsy azo kasihana anareo fa le reste ny voankazo rehetrarehetra manodidina de azonareo hohanina daholo. Didy tokana le izy fa zay didy zay natao angamba hoe mora de mora, zany hoe didy tokana koa ve de tsy ho vita fa io ny pirofo
manambara fa rehefa tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra tsika na didy tokana raha nitakiny amintsika dia lavintsika tsy vitantsika le izy. Didy tokana voankazo tsy azo hohanina eo ampovoan'ny saha. Izay ihany ny famonjena tamin'ny Adama sy Eva. Rehefa tsy nanaraka an'izay izy mivady dia rehefa tsy voavonjy moa izany dia very aloha izany ny fanahy. Kanefa Andriamanitra moa izany fitiavana niteraka izy mivady taty aoriana, Jehovah Ray tsy mba nanao io ary fa rehefa diso dia aoka ho very mandrakizay fa niketriketrika Andriamanitra hoe rehefa diso tamin'izay izy inona indray no atolotro anazy. Dia nitaranaka izy mivady indray izany no tenenintsika hatreo amin'ny Abrahama. Raha tadidintsika 2 taona izay fotoana izay. Ho an'ny taranaka Adama sy Eva rehetra indray tsy voankazo tsony no nitenenin'ny tompo taminy hoe mbola tazomika any le didy tokana le tsy mahazo mihinana voankazo ampovoan'ny saha, tsisy an'izany tsony hitanareo. Izay midika fa rehefa tapitra ny epoka anankiray epoka biblika dia tena hoe hors sujet mihitsy raha mbola mifamonjena tany amin'ny epoka biblika anankiray iny foana no tazomitsika. Fa mila maharaka tsara hoe inona moa izany no tena karazana famonjena tononon'Andriamanitra mba hamonjena ny taranaka manaraka. Hatrao amin'ny taranaka Abrahama ka hatrany amin'ny taranaka mandrapatonga amin'ny diso hatreo amin'ny taranaka Adama ka mandrapatonga amin'ny Abrahama dia taranaka maro no nifandimby. Tadidinareo tsara angamba raha nanao tetiaranareo dia efa mahita hoe misy 420 taranaka mifandimby amin'izany rehetra izany izay voalaza ao amin'ny Matthieu voalohany. Fa izao indray ny fomba fiasan'Andriamanitra tamin'izany. Izy tsy mbola nandefa didy anoloana n'ilay didy tokana teo fa iny aloha efa navalina ilay hoe didy mihinana voankazo iny efa tsy mikanto intsony. Fa ny fiasan'Andriamanitra indray tamin'izany dia midina miresaka mivantana amin'ireo taranaky Adama izay taranaka nakatoa azy. Taranaka Adama tena nisy tena nandray lova tsofina tsara tarehy mihitsy tena atahotra be an'izany Andriamanitra izany ary tamin'ny taranaka Adama misy an'izany ohatra hoe lehilahy hoe Enoka izany fa izany lehilahy izany tena niakatra velona any an-danitra noho ny inona noho ny fanarahany amin'ny tenin'Andriamanitra. Natao misaha edena ary ange dia efa fanaon'Andriamanitra midina miresaka amin'izy mivady foana miresaka Adama aiza ianao na dia efa nanota aza dia mbola niresahany. Dia tsy niova io fomba fitenin'Andriamanitra io firesak'Andriamanitra io mandrakity ny androany manao ny serasera io foana Jehovah. Nanafatra an'ireo taranaky Adama sy Eva rehetra izy hoe arao ny didiko, arao ny teniko, manaova ny soa. Efa nanomboka ny fanaterana ny fanatitra, efa misy didy efa namboarimboarin'ny tompo ohatr'izany. Hitanareo tsara nanomboka Iabela efa nanomboka ny aina. Reny tena parole directe avy amin'ny Jehovah makaty amin'ny olona iresahany no mahatonga andreny hafatra ny hoe za no fanatitra, za no an'izao. Dia ny olona voavonjy tamin'izany fotoana izany satria rehefa fanana dia efa fanahy tamin'ny andro fahagola aza dia tena précieuse eo anatrehan'Andriamanitra foana ny fanahy. Ny famonjen'Andriamanitra an'ireo olona ireo izany izay nakatoa ny teniny ireo taranaky Adama rehetra ireo dia izay ilay hoe totale obéissance, totale obédience hozy izy ny mahiteny anglisy dia voavonjy ny fanahiny. Dikany hoe voavonjy izany dia tafiditra any amin'ny paradisa. Izay maty izy dia classement ny fanahiny any amin'ny paradisa ny klasena. Rehefa tsy voavonjy moa izany dia any amin'ny elo. Betsaka ny taranaky Adama fa ireo voatanisa ao anaty baiboly dia tena misimisy tokoa isaky ny génération hoe tony taranaka tony mahafinaritra be. Nakatoan Jehovah tsisy afa-tsy ny obéissance à la parole de Dieu, parole directe zany tamin'izay fotoana izany. Abrahama koa dia toy izany nanaraka tsara ny toromarika Jehovah. Indraindray Jehovah mandefa anjely miresaka aminy, indraindray Jehovah miteny mivantana aminy, maheno ny feony, miresaka foana izy mianaka. Tsy sarotra mihitsy ny miresaka amin'ny mpaminany sakay zany ho an'Andriamanitra tsy sarotra mihitsy rehefa manolotra amin'ny fontsika. Mandraka ankehitriny be da be ny mpino miaina an'izay hoe
firaisana miserasera amin'Andriamanitra izay. Tapitra hatreo ny fotoana hatreo amin'ny Abrahama izay fenoana direkta ny feoan'ny Jehova. I Abrahama zao dia nakasitrahan'ny tompo mihitsy hoe miala n'ity tany ora ty, ndana misaka any amin'ny tany andehanako andefasako anao. De tany tsy fantatra hoe aiza ary ty tany fa dia naorina ny mpanompo nitenenina ny havana nentina ny vady tonga dia lasa fotsiny. Zany le hoe obéissance amin'Andriamanitra izay nitondra famonjena ho an'ny Abrahama mihitsy moa izany. Valina ny fotoana dingantsika ny fotoana dia manomboka indray tsika hiresaka ny taranak'i Abrahama izay nahazo ny tenin'ny profesia dia tsy izy zany fa Mosesy na Moïse. Moïse nanomboka teo amin'ny andron'ny Moïse no niresahan'Andriamanitra amin'ny taranaky Abrahama rehetra, tsy amin'ny alalan'ny feo direkta toy ny tamin'ny andro ny taranaky Adama intsony, tsy parole directa intsony fa nampiasa mpanelanelana i Jehova. Dia tsy inona izany fa nampiasa an'ireo profeta maro isan-karazany. Ao ny mpaminany izay atao hoe mpaminany lehibe sy ny mpaminany tsotra, mpaminany kely moa zany ohatrany hoe petit prophète. Teny aminao fa ny mpaminany lehibe moa zany dia tena iresahan'Andriamanitra ny zavatra ho avy. Raha mijery tsika ao anatin'ny Baiboly dia mahita an'ireo mpaminany ireo tsika tena mahita hatraty amin'ny andro farany. Tena mahita firy 1000 ans aty aloha dia efa iresahan'ny tompon'ny fiavian'i Jesosy, resahan'ny tompon'ny fiavian'ny grande tribulation, resahan'ny tompon'ny fiaviany tena efa misokatra any zany. Plus ny mpaminany lehibe, plus ngezabe ny asany plus men'Andriamanitra fahitana aminany momba ny andro farany. Zay ny mampisongadina an'ireo ohatran'izany mpaminany Daniel zany, grand prophète satria dia tena niresahan'Andriamanitra ny plan hitondrany an'ity tanitsika ity hatraty amin'ny andro hiavian'ny tompo, aty amin'ny andron'ny tribulation, vao tena hatrany amin'ny andron'ny Daniel zany rehetra izany. Melkizedeka aza moa dia efa naminany nahita ny fiavian'ny tompo andeha hanjaka amin'ny taona arivo taona, efa voateny ao amin'ny Joda ao zany. Dia tonga ho izitsika ny fotoanany mpaminany nanomboka teo Mosesy, dia Andriamanitra tsy nentiny resaka intsony mivantana amin'ny olona raha roa direkta raha tsy hoe olona vitsivitsy exception. Fa tamin'izany fotoana izany Andriamanitra dia tsy miresaka fa tsy amin'ny fanahin'ny mpisorona, izany hoe le pasteur be, dia mifanahin'ireo mpanora dalàna, mpanao an'ireny didy izay napetrapetrak'Andriamanitra ireny ary amin'ny mpaminany. Dia mpaminany mitondra hafatra ho any amin'ny mpanjaka, exceptionnellement mpanjaka koa iresahan'ny tompo. Dia miresaka amin'ny lehilahy mahery koa izy fa exception no andatsahan'ny fanahiny amin'ireny olona ireny dia maheno teny sy hery ireny olona ireny. Fa en général prophète, messager de Dieu no ampitondray ny teny. Dia eny amin'ny fandefasanan'ireny mpaminany ireny moa dia hitanareo ihany ny olombelona fa natoriana famarinana azy. Dia ao ny manaiky, ao ny miaino hoe tena avy amin'Andriamanitra tokoa izany hafatra ny mpaminany izany. Ao kosa ny teny tsy mino an'izany fa ohatra zavatra negativa be izany tenenina momba azany. Io moa dia hatramin'ny fiandohan'Andriamanitra dia tsy nanery fa ny zavatra ataon'Andriamanitra tsy niainonao ilay profeta voalohany dia mandefa profeta faharoa izy, mandefa profeta fahatelo izy. Fa ny tiako tenena aminao tsy handefa profeta in-drony-jato aminao eo izy fa misy fetra ihany ny fiainon'Andriamanitra, faharetan'Andriamanitra mampiaino ny olona iresahany rehefa tsy niaino ireny olona ireny. Nataon'ireny olona ireny hampameren'Andriamanitra an'ilay profeta, lahazao izy fa tena hopotehako ny fanjakany, lahazao izy hivavaka amiko fa izy tsy mampivavaka amin'ny firenena aniko, io no mahatonga na mamotika ny taniny. Dia tsy miaino ilay olona. Fantatrareo ary moa fa nisy ohatra tamin'ny andron'ny Jeremia, tena vao miteny zavatra Jeremia dia tezitra ilay mpanjaka hoe le ity dia tsy miteny afa tsy loza foana ho anahy fa tory ihany io, meo mofo
tena ohatrany hoe mangidy tena aza nampijaliana dia alefa any amin'ny lavadrano ohatr'izany nandraisan'ny olona ny profeta milaza ny fahamarinana. Tiako lazaina aminao fa rehefa mandefa faminaniana Andriamanitra akory tsy miteny hoe za dia izaramana aminareo tsy izay foana fa tena misy koa manambara mihitsy hoe miverena amiko raha tsy izany dia hokapohako. Zavatra ohatr'izany no fitondran'Andriamanitra ka miomana amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra manomboka izao raha misy révélation fa tsejatseza tsy aritra iny fa miverina any am-paminany aho. Tamin'ny andron'ny mpaminany no nametran'Andriamanitra hoe ametraka didy nanomboka tamin'ny Mosesy. 10 commandement mivoaka ny didy 10 ary ny didy 10 dia tena tsy hoe didy 10 fotsiny ny arahana fa tena namoaka koa Andriamanitra ny didy zana-dalàna ny fitenenana azy tsy efa misy any amin'ny 5:valopolo ano any izay raha tsy diso ao amin'ny testameta taloha ao misy didy tena zana-dalàna masika anisan'izany zao anatin'izany zana-dalàna zany ankoatra ny didy 10 ny teneniko anisan'ny zana-dalàna any amin'ny 5:valopolo mahery any zao le resaka hoe alohan'ny fadimbola ny vadinao dia voaozina ianao raha miray aminy 7 andro mialoha. Voaozina koa ianao raha vita ny fadimbolany mbola miray aminy ao anatin'ny 7 andro aorinany. Maloto ianao raha izany ny ataonao kandana misasa makary tenenina zany le lehilahy. Misy tena pitsopitso ny tena arahana ray fotsiny ny teneniko iny fa mahazo mamaky tsara an'izany ianao amin'ny famerenana any amin'ny Deutéronomie any ho hitanao tsara ny afatrafatry ny tompo amin'ny atao hoe didy. Raha ray zany ny didiny takina atao amin'ny Adama sy Eva nanomboka taty amin'ny andron'ny Mosesy sy ny mpaminany dia lasa 10 ampiana zana-dalàna aman-jatony. Midika izany fa io Andriamanitra io manana prinsipa tokony arahan'ny olombelona. Eto moa zany plus le olona mitombo plus tsy maintsy atao betsaka le didy satria tsy voafehan'ny didy tokana hoe voankazo fotsiny tsy voafehan'izay intsony le olona efa amina tapitrisany. Plus mibetsaka ny olombelona zany plus miakatra ny didy sy ny article. Tsetsatseza tsy aritra ny tenenako anao fa io didy iainantsika olombelona eto ambonin'ny tany ampiasaina eny amin'ny magistrature eny amin'ny tribunal io dia didiny découlé avy amin'ny io didy 10 n'Andriamanitra io daholo fa izany hoe mi-standardisen'ny olombelona le izy mba hitovitovy kokoa ny fomba fitsarana ny olona hoe rehefa mitovitovy ny fahadisoany dia mitovitovy ny saziny ohatrohatr'izay zany fa io didy iainantsika amin'ny tribunal io io didin'Andriamanitra io teo ny fiandohan'ny didy vita soratra dia iteny aminao misy olona dia tsy matahotra an'Andriamanitra izay namorona ny didy 10 namorona ny zana-dalàna kanefa matahotra tribunal dia mieritrereta ihany ianao fa matoa ianao matahotra tribunal dia manana fanahy matahotra an'Andriamanitra ihany isika reny fa tokony heritreritra zany hoe tsy aleo hoe hiverina tahotra n'ilay Andriamanitra izay namboatra ny lalàna rehetra toy izay hiandry tribunal vao hiova. Mila zany tsika mahafantatra hoe ny tahotra rehetrarehetra ny fitsarana io nge fatahorana hoe misy lehibe noho izaka afaka managadra dia tandremana izay zavatra izay. Misy koa karazan'olona sady tsy matahotra ny didy 10 n'Andriamanitra izy tsy matahotra koa ny didy sy lalàna eny amin'ny tribunal. Tena misy karazan'olona ohatr'izany koa dia mieritrereta ihany raha ohatra ka ohatrohatran'izay ny fomba andraisana hoe tsisy olona atahoranao donc tsisy na olombelona atahoranao tsisy n'Andriamanitra atahoranao mivoana tanteraka amin'ny fampianarana nomen'Andriamanitra ny famonjena ny karazana toetra ohatr'izay dia mila miezaka kely ohatran'ny somary latsaka kely zany amin'ny resaka fatahorana n'ilay nahary. Dia raha 10 commandement plus ny zana-dalàna ny atao hoe lamody tamin'izany fotoana izany dia tamin'izany fotoana izany Andriamanitra tena nasika ary tena miteny hoe raha diso amin'ny lalàna iray dia diso amin'izy rehetra ohatra zany hoe didy 10 ny resahany dia manaja n'Andriamanitra ao ohatrany hoe izay ny voalohany dia misy didy manaraka ao
meo anazy daholo ny fanajana azy amin'ny andro sabata, misy didy any ny teny hoe ajao ndray aman-dreny, misy didy any ny teny hoe aza mangalatra, aza mamonolona, ka raha voajanao daholo ny didy rehetrarehetra fa ary amin'ny farany ery ianao no mangalatra ohatra eny amin'ny eny tenatenan'le didy tsy voajanao ny aza mangalatra dia tsy misy antra mihitsy ny tompo fa dia namany diso ianao dia fanarenana an'le diso moa dia hitantsika any amin'ny baiboly any le hoe manao fanatitra, mamono zanaka ondry, mamono omby, zay fanatitra latsa-drasy ny karazany arakaraky ny faute nataonao zay voavela ny heloka ao anatrehan'Andriamanitra. 10 commandement tena enjana be zany rehefa tsy mahaja ny loha anankiray dia potika ny fanahinao fa lasa voaloto niataka aminao Andriamanitra. Dia ankoatran'le hoe 10 commandement tsy maintsy arahana raha teo voavonjy tamin'ny andron'ny mpaminany dia mbola misy koa hoe tsy maintsy manaja ny mpaminany. Zay le hoe mihaino ny mpaminany dia ho ambininy ianao, ho tahiny tompo ianao raha mihaino an'ireny mpitondra hafatra ireny. Zay ny famonjena tamin'ny andron'ny Moïse sy ny profeta ny fandimby tao aorianany rehetrarehetra. Ny fandimby ny profeta plus ny fandimby ny profeta plus tsy nihaino profeta intsony ny olona fa lasa namonjy Andriamanitra hafa aza ny sasany. Ny sasany indray tonga dia tsy mila intsony mihaino tsara an'Andriamanitra satria olona samy olona no mitondra hafatra. Inona no dia amin'ny profeta koa moa amin'izany efa mihetseno ny olona dia mirovidrovitra akanjo hidiana gadraina vonoina dia mihetseno ny olona intsony fa lasa ohatrany hoe fihomehezana ary reny hoe iny indray Anna Betomany, Jérémie Betomany, zay ka tonga amin'ny fitomanina tena lasa fitomanina. Tena tsy raha iny olombelona tsy hoe kosa aloha ny olombelona rehetra fa misy mihaino hatramin'ny farany ary mihaino amin'ny fony rehetra fa misy kosa mibetsaka dia mibetsaka ny tsy mihaino dia ireny zavatra hoe mibetsaka tsy mihaino ireny nandratra ny fon'Andriamanitra izy ireny dia nahatonga an'Andriamanitra namorona famonjena hafa hoe tsy olombelona intsony no alefako indray andeha hanao intermédiaire entre anahy sy ny olombelona rehetra. Tsy profeta intsony ny alefako, tsy mpiasa irahana intsony fa ny zanako mihitsy no alefako. Dia alohany hatongava ny zanaky ny ray ho tonga nofo tetehantany mbola nandefa mpandamina ara-panahy indray Andriamanitra, zay le intermédiaire. Tsy zavatra kisendasendra mihitsy zany eo amin'ny epoka amin'ny fandimbindimby io ny intermédiaire nalefan'ny tompo zany rehefa tapitra ny epoka amin'ny mpaminany. Tsika izay mpamaky baiboly mahita tsara hoe aza tamin'izany fotoana izany dia efa manomboka tsy miteny intsony amin'ny mpaminany Andriamanitra fa memahalana satria plus tsy henon'Andriamanitra plus izy memangina. Zay zany ny fomba fiasan'io Andriamanitra io. Dia nandefa n'ilay mpialoha lalana ny Jesosy Kristy tompontsika. Angamba fantatritsika hoe iza le mpialoha lalana dia tsy iza fa Jaona mpanao batisa. Jaona mpanao batisa cousin-ny Jesosy Kristy tompo ihany, zokin'ny enim-bolana izy io raha tadidintsika tsara. Jean Baptiste zany dia ohatrany hoe mpaminany lehibe kanefa tsy tena hoe mpaminany tout court. Ny asany teo anatrehan'Andriamanitra fa mpanomana ny fiaviany tompo na niteniteten'ireny tany efitra ireny izy tena tsy nirarahin'ny Jean Baptiste na ny sakafo hohaniny raha tsy mivaky loha mihitsy izy hoe ay zany hihinan-kanina fa fantatritsika tsara hoe dans la nature izy mihinana valala tantedy dia milasa mitory ny tenin'Andriamanitra isaka mahita olombelona. Dia nataony Jaona mpanao batisa zay ny ositra ny men'Andriamanitra azy dia hoe nanomana ny fiavian'ny tompo. Izany hoe nanomboka teo no nampianariny Jaona mpanao batisa ny olona hoe tsy mpaminany intsony no henona fa ho avy le Mesia. Tena ho tonga etỳ antany ilay Andriamanitra velona dia io Mesia io tsy maintsy dia n'izao nareo dia mifona amin'ny ratsy nataonareo nareo le tsy mihaino an'Andriamanitra. Isika ray tanàna tsy mihaino an'Andriamanitra dia andaontsika hibebaka ka ny fibebahana dia tsy maintsy atao batisa amin'ny ranobe tsika ohatrany hoe fanadinoana ny ota natao alevina miaraka amin'ny rano aletika ao anaty rano iny dia
fanenenana ny ratsy vita de mivoaka avy eo tsika de ohatrany hoe olona vaovao eo anatrehan'ny lay Andriamanitra zay vitan'izay batisa izay indray a no voavonjy batisan'ny rano zay ny anaran'le izy tsika moa de mampianatra ny mariny tsika fa tsy miteny hoe tifitifirin'ity professeur mialy ity indray ny fiangonanay satria ny fiangonanay de fiangonana tsy manao batisan'ny rano be tsy fantatro akory ny fiangonanao ka tsy fantatro ny fiangonanao fa ny asa zavatra amin'ny baiboly ihany ny resahako de mandray ianao de mandinika de mieritrereta ao am-po fa tamin'izany andro zany tsy maintsy atao batisa amin'ny rano be mikorina io moa izy io efa fanaon'ny rejiosy reo ihany izy io ny tranony jiosy rehetrarehetra de arak'le lalàna be le ny tataraiky tao amin'ny andron'ny mpaminany Moïse de misy karazana bassin misy rano ohatra baignoire misy ohatran'izay daholo mba jereo nge ny archéologue ny découverte ny archéologue mijery andreo tranona jiosy eo hita ao a Jerosalem reo fa misy an'izay ohatra baignoire misy rano miboiboika source d'eau zany mitondra rano ao ka io ny diovan'zareo rehefa alohany andeha hitondra fanatitra izy ho any amin'ny tompo rehefa avy nanao ota izy de tsy maintsy midio ny vahoaka an'Andriamanitra aloha de tena olona tokony tia mandro tia midio tsy maimbo fa tena miaraka mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra le hoe olona andeha hifona any aminy de olona voadioko na ny anofiny madio ny vatana miborosy nify tsara madio tsara mandro tsy maimbo zay vao mandeha mangataka ny famelan-keloka any am-piangonana ohatrohatran'izay mihitsy ny principe an'Andriamanitra ka ny rano de tena rano fanadiovana ara-panahy zany tena mifanaraka tsara mihitsy am'le hoe andeha angataka fanadiovana amin'Andriamanitra manadio vatana aloha de zay vao manangataka fanadiovana amin'Andriamanitra dia toy izay ny famelan-keloka ho an'ny olona izay mibebaka ary ny fanaovana batisa rano be tompoka de tsy maintsy mibebaka tsy maintsy mahafantatra hoe tsy mety nataoko andray reto otako vitako rehetrarehetra za ndray any tompo am'izay mba olom-baovao de alevina mihitsy ny otany ka impossible mihitsy raha olona tsy mahafantatra ny otany akory no andeha atao batisa dina koa ny dikan'izany tsy ohatra olona ampandrona fotsiny ve fa tena tsy possible hoy aho raha tsy fantatra hoe inona ny eloko ary eo no iverenako kely le principe hoe Andriamanitra de tena fanahy masina fanahy marina zay miresaka amin'ny olombelona amin'ny alalan'ny didy manana principe izy hatreny am-piandohana hoe za mandidy hoe tiany tsy azo atao ohatr'izay ny fiasany de iny tiany tsy azo atao iny tsy azotsika atao zany izy iny hoe azo atao indray fa efa niova tiarina ny fahasoavana sy ny karazany ampianatra anao an'izany anirina any fa c'est un être vivant io Andriamanitra io maheno velona ary mibaiko izy amin'ny mahampanjaka azy didy no iresahany amintsika olombelona matoa ianao manao batisa ny fibebahana de tokony hafantatra ny ota nataonao par rapport amin'inona nataonao par rapport amin'ny didy io didy folon'Andriamanitra io de didy io mbola mipetraka amin'ny baiboly mbola io ny fisainan'Andriamanitra mandra-patapitra ny apokalypsy fisainan'Andriamanitra io raha tanterakintsika io de faly izy zay ny principe aza mifaninana tsy havita didin'Andriamanitra fa ndao hifaninana avitan'le izy le maximum possible akatoko ny fonteny fa zay zany ny anjara asan'ny John mpanao batisa nampibebaka olona eo anatrehan'Andriamanitra mba ho voavelany elony rehefa atao batisa amin'ny rano be izy de asa diny fa na Jesosy Kristy tompo azy zay efa velona teto tany anomboka anao ny asan'ny Jehova zany hoe anao ny ministère ny Jesosy Kristy tompo satria niara-ny aina mihitsy izy sy John mpanao batisa de na Jesosy ara tsy afaka nanomboka
nanomboka mihitsy a ny ministera fitoriteny raha tsy vita ny batisany ranobe io. Batisany ranobe a tsy diskutena ho ala izy, tsy hoe batisany rano apetraka amin'ny tanana amin'ny kaopy, fa batisany ranobe no nanadiovana ny fanahan' Jesosy Kristy tompo. Ary fantatrareo tsara ny fiasan'izany batisana atao tamin'i Jesosy zany a, devant témoin teo amin'ny ranony Jordana marobe ny mpianatra miaraka amin'ny tompo efa mba nanombonomboka nisy nanarakaraka azy satria izy efa tian'Andriamanitra tsara tamin'izany, efa mitory an'Andriamanitra foana, dia nahita daholo n'izay olona niarana atao batisa taminy, fa vao vita batisa izy dia nisokatra ny lanitra nampidina an'Andriamanitra ny fanahy masina. En fait ny batisa ny ranobe zany no azahoana ny osotry ny atao hoe fananganana anaka, lasa zanak'Andriamanitra raha vao vita n'ilay a batisa ny fibebahana ranobe izay niainan'i Jesosy. Vita izay ositra tamin'ny alalan'ny fandraisana ny fanahy masina taorian'ny batisany ranobe izay a, miditra ao amin'ny epoka ny Jesosy Kristy tompo. Tsika amin'io zany efa année a 33 amin'izao année iainantsika izao. Inona indray ny famonjena nanomboka teo amin'ny fotoanany Jesosy Kristy tompo. Rehefa manomboka amin'ny fotoanany toritenin'i Jesosy Kristy tompo indray a, dia tsy misy tsony ny famonjena hoe batisany Jaona mpanao batisa fotsiny de point, tsy nisy an'izay tsony, fa sady atao batisany Jaona mpanao batisa ianao a no tsy maintsy miaino an' Jesosy Kristy tompo. Dia le miaino an' Jesosy Kristy tompo dia fonisy favelony, dia manaiky hoe zanak'Andriamanitra izy. Il faut croire en Jésus-Christ qu'il est le Seigneur et il est le Fils de Dieu, sady zanak'Andriamanitra izy no Andriamanitra. Zay no nasiany tompo a hoekeny olona ao am-pony aby tamin'izany fotoana mbola navelona an' Jesosy Kristy tompo izany. Zay no tsy maintsy atao, zay vao voavonjy. Ary dia miteny aminao fa reo sadoseo, fariseo, ny problème andreo olona reo ange dia ny anaiky hoe tena zanak'Andriamanitra Kristy e, zay ny olana taminy. Tsy nanaiky mihitsy izy zanak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra ahoana ianao ary zanak'ampandrafitra ianao ary any sahirana ianao ary amin'izany dia hoe olombelona zanaky Maria sy Josepha io, fa peut-être mpaminany mahery be fotsiny ohatra, zavatra ohatrohatr'izay fotsiny, fa tsy nanaiky mihitsy izy hoe zanak'Andriamanitra io, tsy nanaiky izy hoe Andriamanitra velona io. Hany ka dia tena laviny hatramin'ny farany mihitsiny a ilay hoe Jesosy Kristy tompo manana fahefana amela heloka. Amela heloka, tsy misy famonoana ondry sy osy tsony moa zany taty aoriana hoe omby, ondry, osy. Ny osy moa zany tsy dia fanao fanatitra fa fandefasana ny fahotana any amin'ny tany efitra, zay ny fanaovana anazy. Dia tsy nino an'izay a, ny olona ambony any moa matetika tsy mino an'izay, ny olona manam-pahaizana, mpanorandalàna, magistrature rehetrarehetra, mpanao ny loire biblika, tsy nino izy, mahay lalàna loatra izy dia tsy mino. Ary nanomboka ny tezerany tamin'ny tompo moa tamin'izany dia ny tompo miteny hoe za manao manana fahefana amela heloka. Tamizy nametraka tanana tamin'ilay paralysisa nanomboka teo ny olona tezitra taminy hoe fa izy le tia no manana fahefana amela heloka, tena maniratsira n'ilay Jehovah ray mihitsy ilay ity, ohatran'izay le fomba firesany. Ny finoana an' Jesosy Kristy tompo a, na maty ary izy dia vao mainka io ihany no takiany tompo a, minoana. Niova indray ny zavatra tsy maintsy inoana rehefa maty Jesosy ka nitsangana tamin'ny maty, tsy maintsy mino ray hoe lay Jesosy a zanak'Andriamanitra iny a tonga dia tean-tany iny a maty novonointsika iny a maty dia nalevina dia nitoetra tany amin'ny fiainantsika 3 andro dia sy 3 alina ny aina tany izy a, dia rehefa avy eo izy a tsangana tamin'ny maty dia niakatra ho any an-danitra petraka eo ankavanan'Andriamanitra. En fait tsy maintsy mino hoe velona mandrakizay izy a, ary mbola hiverina indray, tsy maintsy hiverina izy, tsy maintsy mino an'izay a. Zay moa ny atao hoe filazantsara e, naovinanaoviana mitory ny tenin'Andriamanitra ankehitriny amin'izao epoka antsika zao, dia tsy maintsy mitory an'izay filazantsara izay. Filazantsara moa raha nontany hoe fihinona le filazantsara dia izay e, le Jesosy tena zanaky ny ray a, tonga nofo le teny a, velona maty 3 andro
natsangana indray a natsangan'andriamanitra ary de lasa tany an-danitra ary mbola ho avy indray tsy maintsy mitory ilay jesosy mato atsika tsy maintsy mitory ny fahafatesany iny tsika zay fitiavany atsika tsy maintsy zay ny atao hoe filazantsara mampatsiaronao fotsiny afa be da be ny fiangonana ankehitriny tsy mampatsiaro an'izany ntsony hoe ny famonjen'ny kristy atsika iny ny farafitiavan'andriamanitra atsika iny nanomezany zananylahy tokana mba ho mpamonjy atsika Jaona 3:16 iny no tena tsy maintsy raikitra ao anatin'ny fontsika rehetrarehetra zany ary toriana foana izy iny mba azahoana ny famonjena ankoatran'iny a inona no mitondra famonjena ankoatran'izay mino hoe Jesosy Kristy tompo zanak'Andriamanitra sady Andriamanitra izay a mitondra ny filazantsara ny famonjena izay a tsy maintsy mampianatra koa tsika matateraka koa tsika ilay afatry Jesosy Kristy tompo baiko ty fa tsy haiko zay andraisantsika azy hoe baiko ange zany fa afaka tsy taterahany sa hoe baikon' Jesosy raha fantatrao fa Andriamanitra Jesosy de tokony hafantatry tsika hoe mibaikon'izany olona ambony Andriamanitra zany tsy maintsy taterahany inona lay izy a de tsy inona fa le tenin'ny tompo hoe mandehana ampianarony ataovy mpianatro ny firenena rehetra hatrany aparany tany tory ny filazantsara hoen'ny olona marobe tsy maintsy mitory an'ilay filazantsara mandehana samy manao mission daholo zay mahafantatra zay nandray ny fanan'Andriamanitra aloha de mahafantatra hoe oui je peux le faire de tokony andeha avitan'izany fampianarana ny filazantsara tsy mitory zavatra hafa fa filazantsara Jesosy Kristy tompo sy ny fiaviany indray ety an-tany zay nitoriana irahan Jesosy fa tsy mitory zavatra hafa ary mitory an'io a de hatrao Jodia sy Samaria ka hatrany aparantany zany hoe ao Jerosalema zany Jodia aloha de ao Jerosalema le capitale tanàna manda de miampita ry Israely avaratra toriana daholo a de miampita eran'izao tontolo zao ataontsika amin'ny YouTube zao de fitoriana hatrany aparantany a de faly mihitsy a mahita hoe afaka mandray a zany fitoriana aparantany zany tokoa ny vahoaka rehetra amin'izao andro farany zao misaotra an'izay namorona ny teknôlôjia satria de afaka ampiasaina amin'ny zavatra tsara za zany de mangataka atsika rehetra ireo zay isaky ny hoe misy olon'Andriamanitra be da be tanora be da be tena hita hoe tian'ny tompo manomboka androany aza de variana mandefa verset fotsiny verset biblika de iny ange tena ao anatin'ny fonao ve le izy a tena takatry le olona mandray ve le izy a sa fampahirezana fotsiny a fatany ve Jesosy Kristy tompo apartir an'iny verset alefanao iny a sa de verset mampahery fotsiny mba tsy hikivony alefanao a tsaratsara ihany ianao raha efa mahay mandefa verset a mba manomboka mitory ihany koa ny hoe ndao hiambina fa amin'izao epoka iainantsika andro farany zao ny fotoana zao ny lamodin'ny fitoriana ny andro farany fitoriana fiambenana mba andao anamasy tena fa tena efa akaiky ny iverenan'ny tompo mba ampio message ohatr'izany hoe mba ampio satria efa tsara mandefa verset fa tsy ampy ndraindray vakiny le olona le verset de adinidininy tsy tadidiny akory mandra-paharivany andro fa raha manomboka tery ianao ampisitona ny fanahiny olona hitodika hoe tsisy famonjena afa-tsy ny fiverenana amin'ny Jesosy Kristy tompo mitandrina tsara ny fiaviany satria efa ho avy izy de ho hitanao fa manomboka taitra ny olona iaino anao fa tsy hoe indray le mpandefa verset fa rehefa hitanao izy de anomboka hiteny hoe ahoana ny tena dikan'ity teny ity nandray ity verset ty inona ny tena dikan'ity manomboka anytanytany fomba fihetsika biblika aminao ny olona hoe mba inona ny interprétation zao teny zao de aoka ianao anana an'izay fahasahiny zay hoe andeha tokoa mba andramana satria baikon'i Jesosy le izy a amin'izao andro nanomboka n' Jesosy Kristy tompoka hatramin'izao a andro anio zao a inona ny zavatra atao amin'izao 2018 zao
amin'izao 2018 zao ianao dia manohy aloha mitory ny fiaviany tompo hoe filazantsara hoe kay tena maty ho antsika iny Jesosy iny a et je vais participer zay le hoe nareo izay tiana hanao asa mihoatra lavitra noho iza amin'ny fitoriana teny filazana ny marina tsy Jesosy tsy niteny mihitsy hoe nareo dia hanao lehibe noho iza amin'ny fanamboarana fiangonana miparitaka eraka indraindray tsika dia variana fotsiny hoe mamboatra fiangonana toanana amin'ny fiasam-piangonana tandremo sao dia ny fiangonana fotsiny vita satria vita ny fiangonana tsara tarehy nisy fiangonana tsara tarehy be ohatran'le fiangonana ve naoriny mpanjaka Solomona zay volamena mamirapiratra be daholo rindrina na gorodona na inona hainy tsara mihitsy nandravaka azy tsisy fantsika zany hazo boiserie rehetra tao zany lafo vidy kanefa nakaizy ny fiangonana iny tandremo sao dia variana mamboatra fiangonana fa faly fotsiny mamboatra fiangonana fa amboary ny fiangonana kanefa kosa amboary ny tempolo ny olona mivavaka ao anatiny ampitodio amin'ny fiaviany tompo fitandremana marina mba ho lasa virjiny dia miendry fa sarotra amin'ny Jesosy mihitsy miteny hoe hitanao hitra ny fiangonana io tsara tarehy be lazainareo hoe io ny tempolony deuxième temple moa zany le tratran'i Jesosy tamin'ny fotoan'androny dia ozy ny tompo hoe tsara ozy nareo amiko ny mpianatra moa zany mba mahita bâtiment tsara tarehy dia oer Jesosy ny atsaran'le temple zay namboariny zareo romanina tsara tarehy nataony marbre tsara tarehy tety ivelany amin'ny tokotany dia ozy ny tompo tsy misy vatony fanongona iray ary io fopotika sy ravy io ka za dia miteny aminareo tsy zava-baovao eto ambony tany fa ny teo ihany ny averina ary ny fanamboarana amin'ny fiangonana tsara satria aiza kosa moa dia eny amin'ny akala manjana foana ve moa ny vavaka fa azaorina amin'ny hoe oay zahay mianakavy na vita be tamin'ny fiangonana io dia zahay mianakavy zao no tena tiany tompo amin'io dia tsy zay tsy mila fehezina zay tsy mila mitory-teny eny amin'ny olona koa zay tsy mila effort hafa fa efa vitanay fehizoro amin'io alitara namboarinay io tafitrano namboarinay gorodona carreau aza petraka amin'izany ny famonjena satria atao amin'ny tenin'Andriamanitra tsy misy an'izany hoe amboary ny alitara dia amboary ny carreau dia voavonjy ianao fa tena zava-panahy ny zavatra tokony atsangana amin'izao andro faran'izao raha tena azonao tsara fa tena fanahy miteny Andriamanitra ampijoro ny olona ara-panahy ny tempolonao io cœuranao io tempolon'Andriamanitra io amboarina ataovy tsara tarehy tena ataovy tsara tarehy mendrika an'izany atao hoe voan'ny fibebahana mendrika an'izany atao hoe tena hijoro vavolombelon'i Jesosy Kristy tompo anao izay iraka satria maniraka izy koa ohatra be iraka be ihany aloha leo amin'i Jesosy Kristy tompo tena miomana fa be iraka dia be fandavan-tena rehefa tsy anao ny olona dia tsy maintsy mitsangana ianao hoe tena alao ataoko fa tsisy anao eto ny tompo miandro hoe efa angatsy atao le asako manirakiraka be ihany ny Jesosy tsika fa izy tsy manery dia mampita aminao azy zany participation teneniko aminao zany fiambenana amin'izao andro faran'izao tsy kely akory zany raha ohatra ka atomboka hoe samy ilazany marina amin'ny namany avy hoe amboary ny toe-po fa io ny tena tempoly tsara rafitra ilain'ny tompo io ihany no ahafahantsika hiditra ny lanitra inona ary ny zavatra takiany tompo amin'izao taona 2018 zao inona indray ny famonjena tsy inona fa le zavatra niteneniko rehetra tamin'ny epokan'i Jesosy Kristy tompo iny mbola tsy ampy fa mbola ampiana mbola misy hoe veiller à l'enlèvement de l'église zay le fiomanana amin'ny fiaviany tompo zany ny epoka mifanaraka tsara araka le nitenenitsika tsika nampianatra ny andron'i Jehovah sy ny andron'ny tompo maly dia nahita hoe ray andro fotsiny dia tonga ny andron'ny tompo tonga ny andron'i Jesosy Kristy tompo le firavoravoana le tampoka be ary raha vao miainga mankeny amin'ny rahalanitra miaingany daholo ny eglizy ireo tena eglizy vrai eglizy virgine dimiendry dia ny ampitsony iny ozy tsika dia tonga indray le fahoriana lehibe ilay jour de Jéhovah zay maharitra 7 taona ny atezerany mirehatra ka itsika zany dia mampianatra ny olona andositra n'io fahoriana ho avy io fahoriana 7 taona ampianarina ny olona hiambina an'io ampianariny tsika
araky ny teniko tsy misy an'izany hoe za miainga ho azy satria za mampianatra ny tenin'Andriamanitra fa na za mampianatra azy mety ho tavela tsy adaladala mihitsy akory apôstôly Paoly ny teny hoe asiako mafy ny tenako homangana Saodia za mampianatra indray no tavela tsy ho tafiditra ny lanitra fa zay manatsofina ao ka andre zany tsika mpitoroteny sy mpitondra fivavahana maro an'izay teny zay. Inona zavatra ilaina mba fiambenana satria eny foana le izy hoe misy voaray misy tsy voaray ho any amin'ny lanitra ny fiambenana tompoko dia tsy hoe miambina fotsiny ho iaho hoe mandefa verset dia mampianampianatra ololeto fotsiny fa tsy maintsy mila fanamasinana tena au maximum, sanctification ny tsirairay, sanctification individuelle. Raha ohatra ianao ka nandray ny tompo dia vita batisana n'olo tena hoe za tena n'olo tena ho an'ny tompo tokoa amin'ny foko rehetra sy ny karazany kanefa tsy manamasy tena, tsy manamasina na ny tena na ny fanahy na ny nofo na ny fiteny na ny betabe na ny fitafy na ny betabe ny zavatra namasina tena dia tena miteny aminao fa tsy ho parmi an'ilay antsoina hoe saint des derniers jours ianao, tsy ho parmi an'izay hoe olo-masina ny andro farany. Efa nampianarina anao iny jereo ny vidéo teo aloha fa ny olo-masina ozy tsika tsy ilay olo-masina amin'ny calendrier fa zasenao amin'izao andro farany izao niambina tsara ny tenin'ny tompo dia reny ny atao hoe olo-masina. Atao ahoana ny ahatonga an'ilay olo-masina dia ianao mihitsy manamasy tena individuellement, manamasy tena ianao any anaty fiangonana groupe biblique des jeunes tokony groupe masina tokony tsika mbola tsy miditra en détail fa groupe masina za sao dia tena anisan'ny fahamasinana tadiavin'ny tompo mihitsy zany hoe andeha hidera manao ohatra mpihira fiderana ianao am-piangonana dia andeha hidera ianao raha niainga tany an-trano ianao avy nifamaly tamin'ny dada sy mamanao naniratsira ray aman-dreny avy nanao tsy haiko inona daholo ny zavatra nitezeranao avy nampitomany olona anankiray dia andeha hiran'ny tompo ianao eny amin'ny alitara dia miteny aza mandeha mireny fa miala aloha mijanona satria ny fahamasinana n'ilay mpihira rehetrarehetra no mahatonga ny fanahin'Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ilay fiderana manjary miantona ny fanahin'Andriamanitra. Gropy ary moa olona ray ny manondrana ao anaty fiangonana miantona ny fanahin'Andriamanitra tsy mety midina eo mihitsy maika moa fa ianao rery misy zavatra tsy mety aminao avy niady tezitra ianao olombelona ve moa tsy ho tezitra fa Andriamanitra mampianatra antsika amin'itony sanctification itony hoe rehefa tezitra dia aza hoentina hatramin'ny andro hariva ny atezera mba ateny eo aingana mety eza mamela aingana mifona aingana izay moa ilay atao hoe grâce ao ambany fahasoavana manomboka amin'izao andro ny vanim-potoanan'i Jesosy Kristy tompoka hatramin'ny andro havian'ny tompo eny amin'ny raoan'ny lanitra akatsika rehefa manota itsika nanota dia fantatra hoe ota iny nataoko iny nefa za mpitenin'Andriamanitra mpitoro tenin'Andriamanitra be tsy mety ity fa tsy maintsy mibebaka ary tsy maintsy mangataka fifonana tsy mibebaka tsony zany satria efa vita batisa fa fifonana mifona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo satria izy no any mahafaka an'izay faotitsika izay tsy hoe anatitra vaditromby alatsaka any am-piangonana antsika vovoavela ny heloka fa mifona amin'i Jesosy hoe diso dia eto ny hamerenako ao anatin'ny sainao avy hatrany aty am-piandohana raha hianatra ny andro farany ianao isika aloha isika rehetra mihitsy moa zany miara-teneniko amin'ity ny atao hoe fahamasina tena dia sanctification par rapport à la loi fa tsy misy an'izany hoe ahoana ny ahafantarako hoe diso raha ohatra ka tsy misy référence hoe le lalàna ohatr'izao no na diso Andriamanitra miteny hoe aza maniratsira ray aman-dreny ao anatin'le didifolo za mbola naniratsira ihany dia fantatrao zany diso ianao par rapport amin'le lalàna hoe naniratsira ray aman-dreny dia ino no ifonanao voatadidinao le izy dia mifona Jesosy fa naniratsira andada sy neny nefa ianao miteny hoe ajao reo tsy maintsy mahay an'izay tsika izay ny atao hoe ambany fahasoavana ny olona manko ny zavatra eritreretin'olona ny atao hoe ambany fahasoavana tsy mila manaja n'le lalàna intsony fa raha vao manaja an'ireo tonga dia miditry ny elo misy fampianarana hafahafa iza miteny aminao fa miditry ny elo raha manaja ny lalàna an'Andriamanitra Andriamanitra tia famasinana be io indray hoe raha misy olona anankiray manaja ny lalàna tanteraka eto malaja ny lalàna tanteraka fa atao hoe tsy mahafantatra an' Jesosy izy zany na mahafantatra izy fa izy tena manaja mafy an'ilay lalàna
fa ianao kosa fantatrao le lalàna fantatrao Jesosy zany hoe mitovy nareo zany e samy mahafantatra an' Jesosy nareo roa fa izy manaja tsara n'le lalàna matahotra n'io lalàna io izy de ianao ndray tsy mivaky loha fa ozy ianao hoe Andriamanitra de fitiavana tsisy tsony lalàna ankehitriny ozy izy ny pasteur anay tsy misy an'izany tsony fa mba mifahasoavana zao mandeha samy mandeha am'izay ataony ihany fa mivavaka fotsiny rahariva raha alina de miteny hoe fona raha nisy zavatra tsy nety mifanaraka tamin'ny sainao Andriamanitra ô fa ianao tsy mahafantatra hoe inona le tsy nety de miteny aminao fa tena tian'Andriamanitra kokoa ny aina an'le matahotra ny didiny a sady ny fona hoe mifona amin'ny anaran'i Jesosy a fa tena nandika ny didiny Jehovah rainao a Jesosy no ianao miteny hoe ina moa ny diso androany tsy haiko akory ohatrany tsy nisy diso androany fa sura fa tsy maintsy nisy diso androany fa aleo no ifona satria Jesosy efa miteny hoe mifona fotsiny amiko isan'andro zany hoe ianao tsy mahafantatra ny fôtinao akory matoa ianao tsy mahafantatra ny fôtinao de tsy hanezaka ianao zany rapitso iova hoe manomboka rapitso a tsy hamalivaly endry dada sy neny intsony satria efa nifonako izay maly de rapitso indray ianao raha mbola maniratsira an'le dada sy neny foana eny e de mahazo mifona ihany ianao satria Jesosy be fitiavana fa iny le mahatonga ny tompo hoe tandremo fa misy limitiny a ny famindrapoko tsy hoe mandritra ny taona 365 jours ianao a ny 100 jours am'ireo ifonanao fa naniratsira ny dada sy neny foana ny 100 jours am'ireo ifonanao fa nisotro toka kely foana ianao miodina any amin'ny namana kely copain alohan'ny hidirana ny trano de avy eo anao mivavaka amin'i Jesosy hoe nisotro kely fotsiny a Jesosy aza manao an'izany ny tempolinao tsy azo sombana amin'izany nisotro kely zany zay le fahamasinana maximum exemple teneniko fotsiny iny toepo sasany moa zany tonga de nanimba ny tempolo ny vatana amin'ny alcool kely anirina par la suite ihany tsika manomboka miteny am'izay hoe zao ny comportement tokony atao amin'ny fiambenana amin'ny andro farany atsika mba hatonga atsika ho sanctifié eo anatrehan'i Jesosy mba tsy ho petipetina lay fitafipanahy zay zany a no betsabetsaka zay zavatra nitakiany tompo zay plus mandeha ny taona plus manakaiky ny andro fiaviany tompo plus be exigence be le fidirana any an-danitra ary a tsy vitany fifonana fotsiny le izy fa tena latsaka-po mihitsy le hoe j'ai peur d'être délaissé sur terre quand Jésus-Christ va revenir sur les nuées azonareo tsara zany fa nareo olona manana internet mahay miteny frantsay daholo tena mila mahafantatra zany tsika tsy voankazo ray intsony zao zany ianao raha hitory teny hoe afafazo ny vola ho any amin'ny profeta de am'izay ambininy ianao landaty zany toriteny zany toriteny fanao tamin'ny andro ny mpaminany tamin'ny Moïse sy ny taranaka profety marobe talohan'i Jesosy Kristy tompo zany toriteny afafazo ny vola de am'izay de mba tahiny sady landaty zany no tsy mitory ny famonjeny zany tsy mitory filazantsara zany tsy mitory fahamonjena fiomanana ny fiaviany tompo zany a za tsy miteny aminao hoe nenahy marina na nenao fa izy hoe neny Jesosy ny marina zao fampianarana izao a ao anaty baiboly zao a de classeko aminao mazava tsika moa hijery powerpoint rehefa ny partie 2 azadiny mijery ny partie 2 a za mangataka aminareo a manaova abonnement a le olona efa mba mihaino toriteny fampianarana ny andro farany ity manaova abonnement satria tena misy zavatra mifanohinoi cliqueo ny abonné de mba mamora ny fanarahanao ny lesona zay omenanao fa manambaranao zany a lany lamody ny fitoriana teny hoe afafazo ny vola eny amin'ny mpitoroteny eny amin'ny pasteur eny amin'ny efa tsy mahita olazaina ntsony de fitahina ny resahana tena lany lamody tsy zany ntsony zavatra toriny tompo am'izao epoka fiaviany tompo zao a fa omany ny olona iambina ny fiaviany tompo point zay le izy de manamasina tena au maximum mba ovo ray ampianariny olona zany arenao mitorika io za mitorika io
tadidy zany de mba hampatsahivina zany toriteny zany za akoho olo loatra anareo ary miteny anareo fa enjana ny mahazo anay mpitoriteny tena misy fotoana tena enina mihitsy tao tena ohatra mbola tezitra ihany teo nefa efa tsy tokony ho tezitra de zay de fantatrao le izy ny tompona mpianatra hoe aza misendondotra aza hoe tompo aza amboary io fo io mihoatra ny zavatra rehetra de tadidinao zay teny zay de kay fona indray de mifona hoe tena nanao zavatra nihoatra ny zavatra efa tsy tokony natao ny tena efa mpampianatra nefa mbola miteny zavatra ohatr' zany mbola nisendotra de mifona il faut reconnaître hoe tena tsy mety iny par rapport am'le amboary ny fonao zany amboary ny fonao zany any amin'ny lalàna zany any amin'ny testameta taloha any zany hitanao any amin'ny testameta vaovao zany hitanao zany zao de efa tsy idirana ny lanitra zany raha fo misendotra na tahaky n'inona ary ny toriteny fo misendotra tsy azo alamina mihitsy ny foko rehefa tezitra de efa mila mamboatra zay le sanctification ianarana miaraka amin'ny tompony mahafinaritra il donne le temps de se repentir ao aminy zany misy seconde chance hoe diso ampianaro zay ny zavatra angatahantsika amin'ny tompo fa aza tezitezitra mahen'ny toriteny ohatr'izao satria za tsy maintsy ny marina no irahan'ny tompo ela zao ny marina de marina ny teneniko tsy zavatra napipiko an'izany mihitsy na nalanalana an'izany peta be mihitsy zany ny message alefa ny tompo raha ato amin'le vanim-potoana ny andro farany nanomboka an' Jesosy Kristy tompoka androany 2018 raha isaiko fotsiny zao zavatra ny tanysain'ny tompo tao de efa misy ray fiambenana ray roa telo efatra zavatra efatra mihitsy ny tsy maintsy tandremana amin'izao andro faran'izao miditra amin'le vanim-potoana amin'izay tsika am'le fampankaram-bady ny zanak'ondro miainga ny enlèvement n'église miakatreny amin'ny rahona inona ny tokony atao mba ho voavonjy am'zay miakatra ny rahona zay de rester en blanc mihitsy ny colonne rien tsisy ninina zavatra azo atao tsony fa rehefa miainga ny olona ny amin'ny rahon'ny lanitra ka tsy tafahainga isika zasenao tsy haiko inona ny nataratsika senao tao de mijery an'zareo fotsiny hoe ay reny zareo lasa ary tsika tsy mba lasa nakaiza ary anina teto akaiko le mpitoriteny teto akaiko le zanako endry be nakaiza tsy nakaiza izy fa rehefa tsy hitanao tsony ny zanako ary tsy ny zanako rery ny tsy hita am'izany fa be da be ny olona very daholo ny zanany misy plainte be da be very ny zanako tsy nakaiza izy fa nentin'ny tompony amin'ny raha an'ny lanitra zaza be da be no very olo marina be da be ny tsy hita hoe disparu en masse ary miomana fa tia mitantsika gentilisa kristiana afrikana asiatika aty amintsika no be da be ny betsaka disparu satria tsika ny tena mandray an'i Kristy fa ny olona any amin'ny tany ambony any zany tsy de be loatra noho itsika zareo dia rien tsy misy aloha mba hitsambikina na hoe aloha mba hivavaka mafy de hiainga manomboka eo anao mivavaka tsara be manomboka eo anao manamasy tena am'izay hoe ve tena misy le Jesosy tsara be fa tsy afaka miainga manaraka an'ireny namatsika efa ningain'ny tompo reny tsony miditra amin'ny grande tribulation inona indray ny genre ny famonjena genre ny famonjena efa nampianariko ianao ihany raha ny aino tsara ianao teny am-piandohana tany amin'ireny vidéo voalohany tany amin'ny andro farany cliqueo le andro farany de ho hitanao ny genre famonjena misy eo fa averiko eto androany le izy comme résumé tsy misy afa-tsy ny mandat tsy asiana an'le 666 eo amin'ny androna sy eo amin'ny tanana akavanana mandat amin'ny fitondram-panjakana amin'izany maniera hoe obligatoire avy aty asiana an'le puce RFID fa ianao manao hoe non za tsy anao de miomana fa rehefa manao an'io ianao de tsy maintsy enjehana ianao ary tsy hoe migadra mandra-pahafatana sazonao fa tonga de décapitation tapahana ny lohanao tapahan-doha ianao tapahan-doha isika afaka conjuguena ange le izy fa inona moa mahafaly hoe be da be ny tapahan-doha fa tsy za rery ny olombelona manko rehefa tenena hoe ianao rery ny tsy afa-panadia za rery anga be da be zay voaroka atao amin'io sy be da be ny tsy afaka be da be tsy le be da be tompoko mahafinaritra hoe be da be tsika nitavela tsy niainga teny amin'ny raha any lanitra fa ny tokony atao de hoe ndao hiainga fa mbola misokatra ny famindrapon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao mba ahatonga antsika ho tafiditra ny varavarany décapitation ny amin'ny fahoriana lehibe tapitra ny andro ny fahoriana lehibe de efa hainao tsara fa tsy maintsy midina ity indray Jesosy Kristy tompo hidina eny amin'ny tendrombohitra olive cette fois-ci izy tonga
hiaraka amin'ny olo-masina le olo-masina rehetra efa niainga tamin'ny enlèvement n'église hiaraka hidina ity indray andeha anjaka ity amin'ny tontany ity dia ho lasa lehibe amin'ny tanàna tsirairay lasa présidentna firenentsika lasa lehibe ana région tsika fa kristiana daholo igéré andreo a tanàna ireo mahafinaritra angamba mitondra firenena matoy ny olona miazakazaka hoe za fidio za mba ataovy hitondra n'ity firenena ity hitondra région hitondra zao fa za miteny aminao mahafinaritra lavitra ny hitondra firenena tantanan' Jesosy Kristy tompo ao Jerosalema izy ny lehibe an'izao tontolo izao dia itsika mpanjaka na mpanapaka na lehibe ana région mety lehibe an'ny firenena amin'izany fotoana izany manko a dia izay olona olo-masina izay nahangona olona be da be indrindra ho an'ny Kristy tamin'ny enlèvement n'église nataona olona be da be dia reny no lehibe indrindra eo amin'ny Kristy reny tantana ny firenena goavy ohatra izany hoe firy ny voahangonao teto Madagasikara iza ny toriteny betsaka teto ka nahafo fanahin'olona ho an'ny Kristy be da be indrindra dia izay olona izay a no hitondra ny Madagasikara arakaraka ny olona voavonjy vokatry ny asanao no satroboninahitra ao dia mitondra ny Madagasikara izay olona izay fa tsy io zany tsy resaka tsony hoe iza ny milliardaire tamin'ny fotoan'andro na ohatran'izany fa tena hoe iza no natondra ny tiako tenena aminao a fangamo misy olona mitoriteny dia tsy nataona olona ho amin'ny famonjena ie misy ary misy be da be dia izay mahatonga an' Jesosy mitaraina hoe mba hafamonjena re toriana amin'ny olona fa zay zavatra hafa re satria sady hanadinana anao mpitory zany a no hamonjena fanahin'olona be da be tena aza mieritreritra ianao hoe amatapitrisany olona mivavaka ao anatin'ny stady anankiray ampivavahanao dia hoe voavonjy daholo ireo olona mampitapitrisandreo na hoe ny fiangonanao mahataona olona mana etsinetsiny de 3000 personnes en une seule dimanche, en une seule un samedi. Aza mieritreritra hoe iny olona 3000 tonga eo iny a dia 3000 zany miakatra ny lanitra satria olona mafana fo be mandrotsaka vola ho amin'ny fiangonana présent isaky ny samedi na dimanche tsy ohatr'izay mihitsy ilay izy fa ny any am-ponindreo olareo firany koa ny tena mangetahita dia mirehatra amin'ny tompo dia tena micomprendre tsara hoe anamasy tena ho an'i Jesosy a hanao ny asan'i Jesosy isainy tompo ilay izy ianareo nge mahita tsara amin'ny internet e mahita tsara eto Madagasikara ny témoin reny tanora ny eto ny tompo tany an-danitra reny e fa dia miteny hoe ka tamin'iny fotoana iny ihany verina dia 5% anareo ihany no voavonjy tao amin'ny fiangonanao io misy an'izany iny e dia aza miteny hoe mandainga koa iny olona mitondra message iny fa zay re le message a 5% dia mahafaty ianao ve mino an'izay mba alao mba asiana kely mieritreritra kely ny sainao hoe ary mba marina moa zany hoe 5% antsika ilay fiangonana ihany tokoa no miakatra ny lanitra zay ny afatry ny olona nampitondray ny tompo afatra iny aleo ihany mieritreritra zavatra sérieux an'ilay tenin'Andriamanitra toy izay manao hoe tsisy an'izany rangahy tsisy ka amin'ny taona arivo marina fa efa mitondra ity daholo ny olo-masina président na firenena chef de région chef pokotany chef misy entité ohatr'izany mitantana ny olona amin'izany andro arivo ny andro arivo aloha lazaiko anao fa fiadanana miaraka an'i Jesosy tena hoe c'est la paix extrême zay le andro fitsarana mitenen'ny tompo hoe tsara indrindra ny andro fitsarana miaraka amin'i Jesosy kanefa amin'io andro arivo taona io a mbola misy acte tokony atao zay vao voavonjy bien sûr tsy le olo-masina intsony no vonjena satria izy efa masina efa azo ny titre hoe voavonjy izy fa ilay olona tsy masina aza dinareo fa rehefa mifarana ny tribulation nge misy olona be da be mbola velona sauvé par le gang amin'ny fitenenantsika anazy hoe nidina Jesosy Kristy tompo tena marao ny lanitra tapitra ny guerre ny Armageddona tonga dia voavonjy tampoka ilay olona tsy maty tsy ripaka tao amin'ny Armageddon tsy ripaka teo amin'ny androny atezerana lehibe an'i Jehovah misy reo olona reo a misy izy aloha le kristiana tena nanaikina sinandreny RFID reny mbola mety ho velona amin'izany fotoana izany misy izy tena mpanompo sampy misy slam misy inona aby ny scientologiste misy ny karazana filozofy isan-karazany manaraka zavatra be da be filozofia hafahafa be da be reny
fa velona izy amin'izany andro zany tena velona dia reo olona reo a mbola miteraka somary mialava kely fotsiny fotoana iainany fa mbola miteraka izy a dia 120 ans izy ny baiboly dia ireo olona reo a no ampianariny ny olo-masina rehetrarehetra any Jesosy Kristy tompo tsy maintsy miakohaka amin'ny Jesosy ary tsy maintsy a manaraka ny didin'Andriamanitra verina indray le didin'Andriamanitra verina indray le didin'Andriamanitra ndana jereva any Malaki 14 16 20 mba raiso izay a ianao efa manana fahafana mijery an'izay fa tsy ho tapahantsika amin'izay ny fampianarana dia ho hitanao mbola misy didin-draika amin'ireo olona reo hitanao fa tsy tapitra mihitsy le didy Andriamanitra zany tena misadrese amin'ny olombelona amin'ny didy ary rehefa isauve fanan'olona izy dia didy tsy maintsy arahano io didy io fa noho ny fisian'i Jesosy fotsiny a raha sendra solafaka amin'io didy io a dia mifona miantsapy amin'i Jesosy mifona ary mifona koa anahy fa Jesosy tena izay ny asany mamindra fo amin'ny olona metoraka aminy izay le izy fa tsy misy an'izany hoe foana ny didy dia mandehandeha fotsiny tsika amin'ny taona arivo taona dia rehefa tapitra izay taona arivo izay a dia mazava asa misy zany ny olona maty tsy niaino ny fampianarantsika olo-masina kosa dia ohatrany hoe chut efa milamina be ny tany na miaino anareo ary ohatran'ny velona ihany sady ny liona koa ty efa tsy manaikitra ny tsisy ny aretina be kanefa mbola misy aretina alefan'Andriamanitra amin'ireo olona mazan-doha ireo vakio Malaki 14 16 20 dia ho hitanao zany zavatra teneniko izany mbola mikapoka Andriamanitra mbola tezitra izy fa maninona mbola ratsy loha le olona nefa dia efa hita zao fa Jesosy Kristy tompo eo asa diny fa amin'ny fotoana io efa tsisy devolontsony eto ambonin'ny tany tsy hitra amin'ny détail amin'izay tsika fa généralité ihany zany teneny zany fa mbola ratsy toetra satria natiorantsika mihitsy ny foana noditra tamaseva dia tafiditra amin'ny natiora any amin'ny ADN n'olombelona mihitsy ny hoe za hicontré foana za tsy fehefehezina za izay tiako ataony atao ankehitriny moa dia misy fiteny malagasy izay tena mba hiangaviako mihitsy a mba tsy ny tanora kristianina no hiteny an'izay teny izay misy fiteny manao hoe kazetika an'io e tena aza mba manao an'izany rery tanora indrindra raha mpivavaka fa aleo izay tiany Jesosy ny atao izay tian'Andriamanitra ny atao fa za hoe tsy kazetika ihany io zany a dia tena tsy fanan'Andriamanitra mampiteny antsika an'izany fa ny fanahy mitarika antsika hanohatra an'Andriamanitra no miteny an'izany ka rehefa izay tianao ihany moa ny atao ateny anao tsony ve ny olona eo akaikinao eo ny olona koa ne mba misy fahendrena dia miteny eny ary velao aho loara tsy tenenina izy fa dia izay tiany rehefa midona nefa ny zavatra manjo tsy mbola nahita olona be valibiraingina ohatr'izany a ka tena hoe vao mandeha ho azy ny fiainany tsy mbola nahita an'izany mihitsy a fa midona io rehefa orianao dia ohatrany anahirana ny teny hoe kenao efa nytenenina nefa ataonao ihany le izy fa tsarovy aleo evitena izay fomba fiteny izay ary esory ao anatin'ny saina fa fotoana fiovana zany a amin'izay le sanctification misy zavatra efa azovaina sady ao anatin'ny fomba fiteny amin'ny arivo taona zany a ny lalàna mpamonjena dia mbola izay manaraka ny didiny Jehovah sy izay miankohaka eo anatrehan'ny Kristy Jesosy satria Jesosy a mipetraka ny Jérusalem Moyen-Orient io any izy ny manjaka dia tsika rehetra voatenin'ny baiboly hoe tsy maintsy mbola makany aminy indray tsika tsy maintsy miakohaka ao amin'ny tempolony tsy maintsy izay le lalàna tsy lalàna fa izany hoe tsy maintsy zany e tsy maintsy hoy ny baiboly dia miakohaka ao aminy dia tsy maintsy manatitra fanatitra mbola ao misy 4e temple indray moa zany amin'izany fotoana mbola hitsangana indray le temple Salomon 4e temple tena ahafahana manao an'izany fanaterana fanatitra zany a mbola tsy maintsy isa-taona tsy maintsy makany mankalaza an'izany fetin'ny tabernakely fetin'ny trano ratsakazo mba avakeo ne baiboly fa zany zavatra tian'Andriamanitra nakasitran'Andriamanitra mihitsy zany tamin'ny Ancien Testament fa ho averiny amin'ny taona arivo ny Jesosy Kristy tompo bizara tena hoe fa ahoana no averin'Andriamanitra zany tsy misy hoe fa ahoana fa zao fotsiny satria izay mihitsy ny fomba fisainana io Andriamanitra tsika io tsy miova izy fa izay zavatra nyteneniny a tena tiany zany ireny zavatra nangatahany tamin'ny Israely reny hoe ankalazao avy nisy-tsabata midera avy atero isaky ny voalom-bolana avy aty amiko atero amiko ny voalom-bokatra be fanatitra isan-karazany fanomasina teny
tiany reny tsy afaka nanao an'izany izy zany a raha tsy any amin'ny fotoana ary fotoana mifandimby indray zany koa zany zao mbola famonjena tsy maintsy a ho ataonao tapitra izay fotoana izay amin'ny ary fotoana mifandimby a dia fantatrao tsara fa tsy maintsy mbola hovahana indray ny devoly a iverina hiady amin'i jesosy indray vao mivaly devoly dia io hiady amin'i jesosy io dia mitaona ny olona nafika an'i jesosy dia mitaona olona maro be tena matapitrisany olombelona na ny aina rehetrarehetra nandritra ny arivo-taona io tao amin'ny devoly indray a andeha hiataky an'i jesosy kristy tompo ao amin'ilay lapa ao amin'ny fanjakana ao amin'ny Moyen-Orient au Jérusalem Moyen-Orient dia rehefa hiazakazaka andeha izay fotoana izay dia ho potehan'Andriamanitra ireo olona ireo a inona ny zavatra hipotra ho aorianan'izay a tonga ny fitsarana amin'ity tany ity a anipy olona amin'izay ho any amin'ilay epoka antsoina hoe epoka ny farimy rehetra afo rehefa tapitra ny taona arivo dia isy an'izay jugement tena izay amin'izay vao ampirehetina ilay enfer izay ny tena vrai enfer fa tsy io le enfer amin'ny fiainatsita io fiainatsita io zany ohatrany inona moa filazana anazy ohatrany hoe tandindona ohatrany hoe ohatran'izao ny miandry anareo rehefa any amin'ny farimy rehetra afo fa pira lavitra ny any amin'ny farimy rehetra afo lac de feu dia rehefa tonga any amin'io fary io a tsy misy inona sisa no famonjena mba tsy hahatonga an'ireo olona tao amin'ny taona arivo ho voatsipy any anatin'ny farimy rehetra afo dia vakio ny baiboly fa tsy maintsy voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana ny anaran'ireo olona rehetra izay velona tamin'ny taona arivo taona dia izay ao anatin'ny taona arivo taona ihany a ka voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana hita ao ny anarana individuel ohatrany hoe za dia hita ao zany ny anarako raha zanak'olona mialy hita ao tsara le izy dia nefa ianao tsy voasoratra ao raha tsy nanaraka n'le didy le lalàna tao amin'ny fotoana arivo taona noho izany a ataovy izay ahatonga ny anarana raha ohatra ka tafiditra ao anatin'io arivo taona tsika izao moa zany araka ny teneniko aminao ane ny manelanelana antsika amin'io taona arivo taona io nge zany raha tonga androany Jesoa dia 7 taona 7 ans juste 7 ans dia tonga dia miditra amin'ny taona arivo taona io tsika akaiky ane zany tsika zany tsika izao zany ny afaka ho velona amin'io taona arivo taona io tsara mihitsy ka raha ohatra tsika zany le mba nitsikiny vitana ka tsy maty tamin'ny fahatezerana lehibe an'ny Jehovah tsika le karazana mafy sady tsy mino an Jesosy tsy mino an'izaniza nefa velona dia miomana fa anisan'le takian'Andriamanitra hoe tsy maintsy manaraka ny lalàna izay ampianariko mandritra ny 1000 ans io indray a ianareo miala anakatso dia mbodepona voatery indray zany tsika mbola hianatra lalàna amin'izay 1000 ans izay voavovonjy ny fanahy dia tadidio ny fampianarana izay hoe sanctification maximum mba hahatonga anao voavonjy rehefa tonga amin'ny vanim-potoana fanipazana ao amin'ny lac de feu moa dia tovy amin'ilay tamin'ny enlèvement n'église indray hoe tsisy famonjena azo ataonao tsy afaka hiteny hoe mifona fa mba ataovy ho isany mba ao anatin'ny boky ny fiainana tsy afaka ho tafiditra ao be da be za manizingizina amin'ilay fisian'le hoe anarana tsirairay nom individuel ny ao anatin'ilay boky ny fiainana satria maro ny zavatra hitako comportement familial tazako ataotsika amin'izao fotoana izao hiaina ny tsirairay mihitsy fa betsaka ny famille zany hitako na le papany rery le dada no mivavaka mafy dia le zanaka sy le vady ao an-trano meme kely manarakaraka ny dada fa dada rery ny tena sérieux amin'ilay fivavahana na dada sy neny rery dia le zaza nateraka manarakaraka fotsiny eny dia fotoam-pivavahana meo frais zay meo vola kely zay fa zay mba te hijery cinéma dia ome dada sy neny mivavaka be any fiangonana ny ankizy alefa mijery cinéma 3D satria mijery cinéma 3D daholo zao lamody betsaka famille dia nandray matoritory dada sy neny zany hoe mivavaka ihany ry dada sy neny fa anatin'le fiangonana religieux le mpanaraka fombafomba ampiangonana fotsiny ny atao ao zany mbola ianarantsika any erinany zany fa raha fiangonana matoritory matimaty tsy zany tena izany fa baiboly fa misy ny fiangonana atao hoe matimaty fa tsy mirehatra fa raha any amin'izany ianao mivavaka dia matimaty koa ianao zany dia misy koa izy ireny ny zanaky ry zareo indray no mirehatra vavy matoa na faralahy na izy telda
de le dada sy neny taritana dada neny andao fa zao nge ny tena fivavahana andao ianarina ohatr'izao ndao moa atao batisy ndao moa non foana mivaliny tsy mety mihitsy fa fombanay fa fiangonanay tena miteny aminao a tsy afaka satry nyreny olona mifo ao anatin'ny famille reny a na idady io na ineny na le tanora satry ny namanao ndraindray misy namana tena foaziny Jesosy de iny namana iny mba miantso namanao ampianaranao hoe andao reto tena hivavaka fa tsy hivavabavaka de tsy azoazony ankizy ny zaza tena mivavaka iny satria sérieux loatra de tena miteny aminao fa mifanandreny olo reny raha afaka mba miteny hoe mba hoentiko ny vady aman-janako hoentiko ny namako rehefa mba miaingany amin'ny rao any lanitra Jesosy de mba miteny ohatr'izany izy fa Jesosy tsy afaka anao taingim-be hoe olona ray fotsiny mpino anatin'ny famille de taingim-be de trotrona de babena ny ambiny de miaraka daholo satria famille izy rehetra misy teny manko mamitaka atsika verset anankiray izay manao hoe minoany Jesosy tompo de vonjeny ianao sy ny ankonanao ny fieritreretan'ny olona iny zany rehefa hidada ihany mivavaka atao aminay tena mifototra amin'ny Jesosy voavonjy daholo zany tsika rehetrarehetra na tsika rehetra manany ihany tsika misotro toko reo tsika miblagiblagy ny tenin'Andriamanitra isaky ny azo atao fimehezana io fa hidada efa solo-tenantsika iny teny iny de ilazany tompo fotsiny mandritry ny fahavelomana hoe raha misy olona anankiray anaty fianakaviana ohatra hoe dada ny tena mivavaka mifoazin'Andriamanitra de mino misacrocheva tsara amin'ny Jesosy de arao reto résumena famonjena iresahana aminao reto ka raha manaraka an'io ianao tena manaraka satria manko tsy hoe rehefa manaraka ny tompo de tonga de zay no izy hoe za tian'i Jesosy de tonga de intian'i Jesosy iny de tonga de miditra ny lanitra ny sasany ary mola zay hoe rehefa miditra ao fiangonana de tonga de voavonjy daholo ny olona miditra eo tsy ohatr'izay le izy fa ny tena hoe tsy zay miantso ana tompoko ny miditra fanjakany lanitra zay manao sitrapony raiko any an-danitra ihany rehefa tonga de tsoroka aminao inona le sitrapony raiko fa jerevinao fa ny lalànany ray io sitrapony ray io zay tiano tanterahana ao anaty fitiavana an' Jesosy ao anaty fitiavana na ny tanterahana anazy fa tsy ao anatin'ny frustration tahotra miroro be tsy ohatr'izay na natanterahana an'le lalàna fa hoe tiako Jesosy satria mahato anato amin'ny azo fijaliana ny raraka ny raha no ana nefa izy olo-masina tena tsisy ota tiako Jesosy noho izany de arahako ny didiny Jehovah rainy arahako ny didy folo arahako ny fampianaran'i Jesosy andeha ampianatra ny tenin'Andriamanitra sy filazantsara araka ny teniny Jesosy zay le izy de vita amin'ny fitiavana izy amin'izay fa tsy hoe miorooro be hoe sao de diso sao de mivandravandranà ny fanan'Andriamanitra eto sao de raha zany sao de zany de lasa mba lalàna tokoa ianao ka tsy mahazo aina amin'izany ny fanahy masina fa ny anaovanao anazy de tiako Jesosy ka tanterahako amin'ny fitiavana amin'ny douceur raha sendra sy lafaka de miverina indray mangataka fifonana amin'ny zavatra ataony fa tsy maintsy arahako au maximum amin'ny teny Jesosy zay tompoko ny atao hoe fatanterahana zany hoe tenin'Andriamanitra zany sady matahotra ny didiny no miaina ny fitiavany fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo any amin'ny Jakoba any zay teny zay fa jereo de miaraka tsara reo rehetrarehetra reo ame voninahitra an'Andriamanitra ka mitandrema amin'iny hoe olona ray fotsiny mandeha mivavaka de manantena ny fianakaviana ray manontolo hoe za zanaky pastera za zanaka pastera ny pastera fa ianao tsy fantatra raha tena manahaka amin'ny pastera ve ny fatahoranao an' Jehova manahaka tsara ny mpiandry dadanao io ve ny fatahoranao ny lalàna tsy anao ratsy ny toe-ponao izany ny zavatra takina aminao tsirairay de ho afaka zany tsika avo tena tsirairay raha ohatra ka manesaka manavitra ny fanahiny tsirairay fa tsy misy hoe nohony amin'ny dadanay de ho avitra ny tsisy an'izany tsy afaka ho babe ny dadanao mihitsy ianao hiditra ny lanitra tadidio tsara zay teny zay de tapitra ny fotoana ny farimy rehetra avy de misy vanim-potoana anankiray mahafinaritra be kosa ho an'ny vovonjy de le miaina ao amin'le vanim-potoana ny Jerosalema vaovao efa hainareo tsara iny le midina ety an-tany ny tanàna ny lanitra inona indray no atao mba ho vonjena mba ho tafiditra ao amin'ny tsisy tsony tsy misy ninina azo atao fa ianao rehefa tafiditra olo masina fotsiny ianao na tafiditra ao anatin'ilay bokyny fiainana le tao amin'le mandritra an'le jugement farany ialana amin'le fahafatesana faharoa ka
lava tafiditra atao anatin'ny bokin'ny lanitra ianao, zany hoe ianao zany poniny tany tamin'ny taona arivo taona de mba atao anatin'ny bokin'ny fiainana de ianao tafiditra maimai-poana ihany koa éternellement ao anatin'ilay Jerosalema vaovao de miaina paradisa tany miaraka amin'ny Jehova ray ao anaty fahazavana tanteraka ny fiainana miaraka aminy amin'io. Zay ny famitinana mahaiza ianao mijery ny epoka iainanao, epoka inona zany ianao mpino io, mahaiza zay manana intelligence tsika fa mba ampiasao amin'ny famonjena ny fanahy ny intelligence fa tsy hoe ny intelligence atsika de ampiasaitsika any amin'ny fakana fanadinana eny amin'ny université eny amin'ny concours isan-karazany fotsiny fa ampiasao le intelligence satria avy amin'Andriamanitra ny intelligence ka tokony ampiasaina mba hamonjena ny fanahy fa tsy hoe any amin'ny fivelomanao fotsiny ny ampiasaina ny intelligence. Jereo ny epoka iainanao tsy mamorona anio fa epoka biblika depuis Genèse ka hatrany Genesis ka hatrany amin'ny Apocalypse no teneniko aminao fa tena zavatra efa mipetrapetraka daholo ny karazam-pamonjena isan'ambaratongany isaky ny epoka idirana ao anatin'io baiboly io sokafy ny masom-panahy ary aza vela ny atezerana na ny asosorana no asesika voalohany hoe ohatra manitsinitsy be loatra koa ty toriteny ity fa mbola tsy tara nge za koa ne pira noho izao mihitsy ny fivingizinako hainao tsara zany scientifique zany fa tena veriko fa zany no de zavatra ngeza be indrindra zany hoe scientifique zany fa tsisy dikany zany scientifique zany manoloana ny fahendren'Andriamanitra andao hianatra hovonjena ny fanahy fa ny fanahy ngeza indrindra ao amin'ny entité an'olombelona io vatana saina fanahy fa ny fanahy ngeza indrindra ary ny fanahy no miaina éternellement indrindra ndao tsika monjy ny fanahintsika sy ny ankohonana sy ny mpiarabelona rehetrarehetra hatrany parany tany. Zay no azoko ambara tena faly be mampianatra anao mino fa faly koa ianao nahita zava-baovao fa tsy zava-baovao izy io fa ao anaty baiboly fa androany angamba mba anisany voalohany mba nanao récapitulation ho anao zahako hoe ohatran'izao ny fianarana no tenin'Andriamanitra io andao hiazakazana ohatran'ny azo résumena tsara izy ary avokako amin'ny partie 2 izy manao fa abonné nareo rehetrarehetra ho iaho jereo any amin'ny partie 2 fa alefatsika ao anatiny ao amin'ny PowerPoint le tableau de za mangataka aminareo imprimé o de torio any amin'ny namanareo any amin'ny cellule de prière imprimé o affiché o mihitsy aza any anatin'ny varavaranareo eo ambony varavaran'ny tranony chambre couché anareo mba tsy ho adinonareo fa fiambenana amin'ny fiavian'ny tompo eny amin'ny raha hoan'ny lanitra zao ny vaninandro iainantsika zao so de diso vanim-potoana amin'ny resaka famonjena ka zay ny atao hoe Virginia 5 adala tara fampakaram-bady tara varavaran'ny tompo. Zay no azo tenenina de manonona hatrany ny fiadanan'ny tompo ho anareo tsirairay avy ary hitondra fanafahana délivrance lehibe ho an'ny izay fanahy mifatotra sy fisalobonana ane ny fandraisana anareo an'izao fampianarana momba ny andro faran'izao. Saotra anareo tompoko. Amen.